Riavako malala ao amin'ny tompo ampitombona ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, feno fiderana anao ny vavanay, lay Andriamanitra tia dia tia anay, lay Andriamanitra mitsinjo anay eny lavitra eny, lay Andriamanitra ny famindram-po sy ny fiantrana, lay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, lay Andriamanitra manana ny fahefana rehetra. Ny dera sy ny laza ny voninahitra natolotra ianao ary misaotra anao manokana izahay ny amin'izay hitantananao ny fiainanay, hitantananao ny dianay, hitantananao ny asanay, anambinanao ny andavanandrom-piainanay, eny na dia mandalo zavatsarotra ary izahay, indray dia ianao toa mitantana anay mandrakariva. Misaotra anao Andriamanitro fa mbola afaka handre indray ny teninao, lay teny fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, ary teny rahateo andehananay araka ny sitraponao. Dia mangataka aminao ary izay Tompo ny fanainao masina ny hanazava ny teninao aty anatinay, any amin'ireo mpiaino tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao, ary dia hitoetra betsaka amin'izy ireo ny teninao andehanany amin'ny fankatoavana ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Josoa toko voalohany, 19 hatramin'ny 5 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Josoa toko voalohany, 19 hatramin'ny 5, vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova, dia ho Jehova tamin'i Josoa zanaky Nona mpanompony Mosesy: Efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay ho diavin'ny faladinareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'i Mosesy. Hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry, ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay any Hetita ka hatramin'ny ranomasina lehibe, any andrefana no ho taninareo. Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa. Tsy handao anao na hahafoy anao aho, mahereza sy mahatanjaha, fa ianao no hampandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy mahatanjaha tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia hahalavorary ny lalànao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mahatanjaha? Aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala ao amin'ny Tompo, teny fanirahana any Josoa mpanompon'Andriamanitra
Ity hitantsika eto amin'ny mofinaina ity, rehefa izy mby hiditra ny tany Kanana, miampitany onon-Jordana sisa, dia tonga ao amin'ny tany Kanana izy ireo. Eo am-piomakomanana hiditra ny tany Kanana indrindra no nandraisana izao teny izao. Arak'izany rehefa afaka malala dia andeha ho jerentsika ireo fonjan-kevitra lehibe anankiroa izay maneho ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Ny fonjan-kevitra voalohany dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny fampanantenana. Ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny teny fikasana. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa no manome toky azy fa tsy maintsy ho tanteraka ny teny izay efa nolazaina tamin'ny Mosesy. Izany hoe izany, ao amin'ny teny no miorina ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Tsy hita ao amin'ny Mosesy. I Mosesy dia maty tany anefitra, ary tsy maty niaraka tamin'ny Mosesy ny teny fikasan'Andriamanitra, fa zao ampitaina amin'ny Josoa zao, ary dia tsy maintsy andova ny tany Kanana, andova ny teny fikasana, hiditra amin'ny tany Kanana izy ireo. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izay efa nambara no antoka sy toky ho an'ny zanak'Israely fa tsy maintsy hiditra amin'ny tany Kanana izy ireo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny fikasanan'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny planin'Andriamanitra amin'ny olona tsiraray avy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, efa nanana programa voafaritra ho an'ny olona tsiraray avy Andriamanitra. Efa nanana lalana voasoritra ho an'ny olona tsiraray avy Andriamanitra, izay efa nambarany, izay efa nolazainy, izay efa noteneniny. Arak'izany, tsy ny toe-javatra izay miseho ety aoriana na ety ivelany no mamaritra ny programan'Andriamanitra. Tsy ny fiainana no mamaritra ny programan'Andriamanitra. Tsy ny onjam-piainana no mamaritra ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa ny tenin'Andriamanitra izay nolazain'Andriamanitra sy noteneniny, dia tsy maintsy tanterahany, tsy maintsy toaviny ny teny izay efa nolazaina. Izany ry havana malala no hitantsika teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy rehefa tetỳ amin'izao tontolo izao izy, dia ny teny ary izay noteneniny tsy maintsy ny tanterahany, ary izay ataony tsy maintsy teneniny. Be dia be ireo izay nahita an'izany teny fikasana izany tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry Petera ohatra nomena ny teny manao hoe ary tsay amin'ny lalina ny aratonao. Tao amin'izany teny izany no nitenenan'i Petera hoe no ny teninao dia latsaka ihany ny arato. Dia hitantsika ny vokany, fa tao amin'ny fankatoavana ny teny no nirotsahan'ny fahasoavana ka nahazoana hazan-dranobe. Tahaka izany ihany koa no nitenenany tamin'ilay marary ny paralysisa ohatra izay tsy afaka nitsangana, fa notenenina manao hoe mitsangana be tao ny fandriana olona marary izay nibataina olona efada tonga teo, fa no ny fankatoavana ny teny dia sa nitsangana ka dia hita fa sitrana izy. Rehefa malala, ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny teny fikasana. Efa niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa handova ny tany Kanana ny zanak'Israely, ka namaty aza Mosesy, ny tenin'Andriamanitra mitoetra. Arak'izany dia mampahery antsika ry havana fa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ny planin'Andriamanitra ho anao tsy maintsy tanteraka. Na toy inona toe-javatra sy famahafahoana sy izay ientiny anodikodina ny fiainana anao, dia tsarovy fa tsy maintsy tanteraka ny planin'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka ny drafy
drafimpamonjen'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Tsy ny fahafatesana no tompon'ny teny farany, tsy ny adin'ny fiainana ny tompon'ny teny farany, tsy nonjam-piainana na ny zava-misy hitantsika ety ivelany ny tompon'ny teny farany, fa ny tenin'Andriamanitra izay efa nambarany hatramin'ny voalohany. Fonjan-kevitra voalohany hitantsika teto izany dia ny hoe ao amin'ny teny no irenan'ny fanantenana na ny faneken'Andriamanitra. Fa ny fonjan-kevitra faharoa eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 dia hitantsika indray fa ao amin'ny teny no ampaherezan'Andriamanitra ny olona. Ao amin'ny teny no azotsika fampaherezana. Rehefa mamaky ny 15 sy ny 17 tsika vakitsika tsara dia izao no hitantsika: mifanindran-dalana, mifandimby tany sainao, ny filazana, ny amin'izay tokony hankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tahaka ny teny hoe aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, saintsaino andro manalina, tandremo izay voasoratra ao. Ao amin'ny ao no ahitantsika ny amin'ny fampaherezana ny Josoa manokana mba hanaraka izay voalaza ny lalàna na izay voalaza ny teny. Fa mifanindran-dalana amin'izany dia izao: tsy mitsahatra koa Andriamanitra manome fampaherezana ho an'izay vonona hankatony teniny, manome fampaherezana ho an'izay vonona hankatony teny. Dia io hitantsika ireo teny marobe milaza fampaherezana: mahereza sy mahatanjah, mahereza sy mahatanjah. Verina im-be dehibe ary ambara mihitsy ary fa tahaka ny didy izany eny amin'ny 17 hoe tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra aho. Ravako malala ao amin'ny tompo. Mazava araka izany fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ampaherezan'Andriamanitra antsika. Ho anao izay miatrika adin'ny fiainana, ho anao izay miatrika fahavalo lehibe, satria hitantsika eto hoe ny zanak'Israely hiditra amin'ny tany Kanana tsy hoe tany tondra-dronosy tantely fotsiny ny tany idirany, fa tany mbola misy olona mipetraka, mbola misy fahavalo maro be izay tsy maintsy mbola ho hatrehany. Dia izao, ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ampaherezana ianao. Mahereza sy mahatanjah ho ny tenin'Andriamanitra. Raha tojo tsy fahasalamana ianao, raha reradreraka ny toe-batanao, raha reradreraka ny toe-po, toe-panahy, mandehana manovo hery ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fampaherezana ho an'ny mpino. Raha izany anie no mahagaga indraindray mahita olona tsy tonga mandeha mivavaka izy rehefa Lahady, hoe anontaniana fa nanina no toa tsy tonga tamin'ny Lahady, dia miteny somary reradreraka dia tsy nandeha izahay. Ravako malala, ho an'ny olona reradreraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra, ny olona reraka mihitsy no mandeha manovo tenin'Andriamanitra mba hahery, mila ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny olona tahaka izany. Tadiavintsika amin'ny fomba betsaka no ahatongavan'ny tenin'Andriamanitra eny amintsika ankehitriny. Efa misy amin'ny haino aman-jery samihafa, efa misy amin'ny tambajotra serasera samihafa, efa tonga ao an-tokantranontsika amin'ny fotoana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Fa miandrayntsika hanongilana ny sofintsika sisa mba hahatonga ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana. Andriamanitra te hampahery antsika amin'ny fotoana rehetra izy, ka manome ny teniny amin'ny fotoana rehetra raha teo ihany koa. Tsarovy fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ampaherezany antsika. Tsy manome remedy na tambavy na zavatra samihafa ho antsika Andriamanitra, na famantarana samihafa fa ho antsika, na olona samihafa izay mety hanahirana antsika aza, fa manome ny teniny, ilay teny mampitony tantely eo am-bava raha andramana azy, satria ao amin'ny teny no ampaherezana. Koa hoy ny Tompo aminao hoe mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra aho,
amin'izay rehetra lehanao. Ravako malala ety ampamaranana zao ten'Andriamanitra izao dia izao no aoka ho tsaroantsika. Tsy maintsy mandalo hevitra izay rehetra teo any amin'ny tany Kanana. Tsy maintsy mandalo ny tany hevitra izay rehetra teo any amin'ny tany Kanana. Ary ianao izay ao anatin'ny hevitra no isehon'Andriamanitra manome anao ny teniny, manome anao ny toky, manome ny fampanantenana ary manome ny fampaherezana. Ho todo-soa any amin'ny tany Kanana ny ianao ahita fitsarana ho an'ny nofinao. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra ho amintsika izany teny izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay iorenan'ny finoanay, iorenan'ny fanantenanay ary mampahery anay amin'ny toe-javatra samihafa izay mitranga sy mandalo ny fiainanay aza. Vonin'izay Tompo hiaino ny teninao amin'ny fotoana rehetra. Vonin'izay Tompo hanongilana ny sofinay amin'ny teninao satria izany no manasitrana anay. Dia entinay ambavaka eo anatrehanao amin'ity andro anio ity. Ny fiarahamonina manodidina anay, ireo rehetra izay tsy mbola mino anao Jesoa, ireo rehetra izay tsy mahafantatra anao, ary ireo izay mini mandahanao Andriamanitra, dia entinay eo anatrehanao Tompo, mijere, miaino, mandrenesa ny vavakay, ka mamaly araka ny habeny indra fonao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany, fa ho anao ny tsy lary ho voninahitra. Amen.